Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah tsika amin'ity androany ity dia iresadresaka mahakasika ny famelan-keloko ny Allah indrindra ato anatin'izany volana Ramadany izany. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala noho ny fitiavany atsika sy fitiavany ny zavaboariny dia nomeny an'izany volana Ramadany izany. Ary rehefa nanomeny volana Ramadany izy dia nozarainy anankitelo izany volana Ramadany. Ny folo andro voalohany izay efa lasa zay dia nandrotsahany ny famindram-pony. Ary ny folo andro faharoa izay misy antsika ankehitriny dia nampidinany ny famelan-kelony. Ary ny folo andro farany izay ho avy afaka herinandro dia nampidinany Allah ny fanavotana fahobe hanala ny mpino silamo ao amin'ny afobe makany amin'izany paradisa izany. Noho izany, rehefa ao anatin'ny vanim-potoan'ny famelan-keloko atsika mandritra an'ity volana Ramadany ity, dia metezana ho isan'ireo olona ahazo an'izany famelan-keloka izany. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny amin'ny hadisy manao hoe khaba wa khasira kullu man adraka Ramadan walam yughfar lahu dhanbu. Tena manenina sy matiantoka niza aminareo nahatratra an'izany volana Ramadan nefa tsy voafafa akory ny fahotana izay vitany. Midika izany fa ny volana Ramadan dia occasion lehibe hamafana an'izany fahotana izany. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala raha teo efa miantso ny olona rehetra indrindra antsika mpino Islamo ka niteny izy manao hoe watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ary miverena mibebaka amin'ny tomponareo ianareo mpino angamba ahazo an'izany fahombiazana izany. Anatin'ny volana Ramadan fiverenana amin'ny Allah. Anatin'ny volana Ramadan famafana ny eloko antsika. Iza amintsika mahasamby teny fa tsy nanotany Allah. Iza amintsika mahasamby teny fa tsy mba nanao an'izany fahotana zany mihitsy teo amin'ny fiainany. Na hoe masina be izy ka tsy nanao an'izany fahotana izany. No afisin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe kullu ibn Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ny taranake Adama rehetra dia mpanota, fa ny mpanota tsara indrindra, mendrika indrindra eo anatrany Allah, dia ilay mahatsapa-tena diso ny verina ny bebaka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ndao tsika iverina amin'ny Allah amin'ity volana Ramadan ity. Ary mbola niantso ihany koa tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat at-Tahrim dia niteny izy manao hoe ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ianareo mpino, miverena nareo mibebaka amin'ny Allah amin'ny fibebana tena izy, amin'ny fibebana madio, amin'ny fibebana tena tsara ary tena azo antoka. Inona ny fibebana madio, tsara, azo antoka? Dia ny fibebanao amin'ireo fahotana rehetra izay vitanao ary amin'izay fotoana izay dia tsy nafangaronao zavatra hafa izany. Mbola miteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mampirisika atsika ary manentana antsika mba hibebaka dia niteny izy manao hoe inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'il layl hatta tatla ash-shamsu min maghribiha. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mamelatra ny tanany vonina handray an'ireo olona izay nanota tamin'ny atoandro. Ary rehefa tonga ny atoandro dia mamelatra ny tanany izy vonina handray sy hamela heloka an'ireo nanao tsinitsinina ny tenany tamin'ny alalan'ny fahotana tamin'izany alina izany. Izany hoe rehefa alina izy dia vonina hamela heloka an'ireo mpanota tamin'ny atoandro, ary rehefa amin'ny atoandro izy dia vonina hamela heloka an'ireo nanao ota tamin'izany alina izany. Ka naoviana nanaovanao an'izany fahotana izany, tompo Allah vonina sy mamelatra ny tanany hamafa ny helokao
ary ihany koa tsy vitan'izay fa hanome chance ianao amin'izany volana Ramadan ho voafafa ny eloka aminao. Ho anao mpino islam, aray ho ty tantara anankiray ty. Ndray ihany mpaminany sallallahu alaihi wasallam nivoaka niala amin'ny tanàna ary narahany Abu Dharr radhiyallahu anhu taty aoriana izy. Narahany de nifankahita tamin'ny mpaminany de niteneny ny mpaminany hoe ory Abu Dharr, ndao izy hiaraka atsika handeha amin'ny toerana anankiray. Lasa izy roa tamin'ny toerana lavidavitra. Rehefa tonga tany dia niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny Abu Dharr, ory Abu Dharr, mijanona kely eto anao izy fa zay vadika ao ambadika. Rehefa lasa tao ambadika i mpaminany sallallahu alaihi wasallam de naheno Abu Dharr ohatrany hoe miresaka amin'ny olona i mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka eny ny mpaminany nanontany manao hoe wa inzana wa insarak wa inzana wa insarak wa inzana wa insarak, na de nijangajanga na de nangalatra, na de nijangajanga na de nangalatra, na de nijangajanga na de nangalatra, naverina ny intelo izany fanontaniana izany. Dia afaka fotoana fohy niverina i mpaminany teo anatrehany Abu Dharr radhiyallahu anhu. De nanontany azy Abu Dharr manao hoe ory irakin'ny Allah, rehefa anao nivadika tany ambadika de zany naheno ohatrany hoe miresaka amin'ny olona anao ka niteny hoe na de nijangajanga na de nangalatra ary naverinao intelo izany, ohatrany hoe manontany olona anao. Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam eno izy. Rehefa zaho mivadika tao ambadika de tonga teo amiko i Jibril alayhi salam ary niteny tamiko manao hoe ory mpaminany, ory Muhammad, ampafantaro ny vahoakanao, izany hoe tsika mpino islam, fa izy ireo de hiditra ao anatin'ny paradisa. De nanontany zaho tamin'izay fotoana zao hoe na de nijangajanga na de nangalatra, de namaly Jibril eny na de nijangajanga na de nangalatra. Naveriko fandroa ny fanontaniako na de nijangajanga na de nangalatra, de namaly Jibril eny na de nijangajanga na de nangalatra. Naveriko fantelo ny fanontaniako hoe na de nijangajanga na de nangalatra, eny na de nijangajanga na de nangalatra, na de nisotro toka, fa ampafantary ny vahoakanao ry Muhammad. Zay olona maty na mifanena amin'ny Allah amin'ny andro farany ka tsy nampitambatra azy tamin'ny zavatra hafa, de izany olona zany azo antoka fa miditra amin'ny paradisa. Jereo zany fitiavan'ny Allah lehibe ho antsika izany. Na de nijangajanga na de nangalatra, na de nijangajanga na de nangalatra, na de nisotro toka, fahotana lehibe zany eo anatrehany Allah. Saingrany bebaka anao, niverina tany amin'ny Allah anao, dia voafafa ny elokao ary efa nahazo fampanantenana na hiditra amin'ny paradisa. Izany hadith zany akory tsy hoe ampirisika antsika de hijangajanga, ampirisika antsika de hangalatra, fa izany hadith zany de fampirisina ho an'izay olona efa tafalatsaka tao anatin'ny fijangajangana sy tafalatsaka tao anatin'ny halatra, dia mba hanome azy ireo erijika, hanome azy ireo anisany ery andeha hibebaka amin'ny Allah. Na de navita fahotana tahaka zany de mbola misokatra ny varavaran'ny fibebahana eo amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Maranantsika azy dia fantantsika angamba ny tantaran'ilay lehilahy namono olona miisa 750. Izany lehilahy zany rehefa namono olona 750 de tratrany karazana hoe nenina ary vonina izy iova andeha hibebaka eo anatrehany Allah. De lasa izy nanontany olona anankiray hoe moa ve mbola raisin'ny Allah ny fibebahana izay ataoko raha miverina aminy izao? De namaly ny olona izay nanontany izay tsy manam-pahalalana ka niteny manao hoe olona 750 ve no vononao de mbola manantena anao ho hisy taoba na ny fibebahana? De tezitra izany rangahy zany ka nifenony zato tamin'ny olona iny ny famonon'olona. Rehefa feno zato ny olona mivonony dia mbola nahatsapa nanenina izy ka lasa nanontany manam-pahaizana anankiray. De niteneniny izany manam-pahaizana nafiry ny olona nivononao, nafiry ny olona nivononao, dia tompo Allah mamela heloka raha tena vonona hiova tokoa ianao. Fa ny condition kosa dia mila miala eto amin'ity tanàna ty anao, mivadika amin'ny tanàna hafa
izay tanàna feno olona mpanao asa soa mba hahafanao miova tanteraka. Lasa iny rangahy niala amin'ny toerana izay namonoan'olona miisa 100 ka nandeha izy nifindra monina tany amin'ny tanànan'ireo olona izay mpanao ny soa. Saingy teny an-dalana izy dia tratry ny fahafatesana tamin'izay fotoana izay, ka nalefa ny Allah, ny anjely ny paradisa sy ny anjely ny afobe niady fatiny zany lehilahy zany hoe ity olona ty tsy ary nanao asa soa na dia anankiray, fa nilay anjely ny paradisa kosa ny teny efa vonina iova izy bebaka ka mendrika niditra amin'ny paradisa. Nalefa ny Allah Jibril ny tsara azy roa dia niteneny ny Jibril alayhi salam, refesinareo ny toerana izay nialany sy ny toerana izay ahatongavany, ka izay akaiky amin'izy ireo no mananjo mahazo fatiny ity lehilahy ty. Rehefa nirefesina ny toerana nialany sy ny toerana ahatongavany dia hita fa ny toerana ahatongavany akaiky ka lasa n'ilay anjely ny paradisa izany lehilahy zany. Lesona lehibe azontsika amin'izany, n'inona fahotana vitanao. Ianao dia mbola tsy namono olona miisa 100, ianao mbola tsy nanao fahotana goavana tena mapiaiky an'izao tontolo zao, ka miverena amin'ny Allah. Ity volana Ramadan, volana fiverenana, volana fanaovana tauba amin'ny Allah. Andaotsika hiaraka hiditra ao anatin'izany fibebahana zany, angamba afaka Ramadan, miala ao anatin'ny Ramadan, madio ny takelaka fandraisana ny asa soantsika insha Allah amin'izay fotoana izay. Rahampitso insha Allah tsika dia hiresaka ireo fepetra takina amin'ny fanaovana tauba ary ny fomba fanaovana tauba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.